Faly miaravantsika rehetra indray izay amin'ny tian'io nataon'izao fandarana izao ny tenako Bishop Docteur Patrick Andrianarivo miaravantsika rehetra amin'ny tian'io ty. Ampifaliana koa ny hoentiko miaraba finaritra antsika rehetra amin'ny tian'io ty dia tenako indray Révérend Faly Andrianarivo koa miaraka aminao anatin'izao fandarana izao dia manona sady indray fahasoavan'Andriamanitra ho anao sy ny tokantranonao anatin'ny fiarahantsika androany. Raha sendra zao no voatafahoana taminao anatin'ny fandarana dia faly miarabanao tratry ny taona izay. Entoko dia mirara soa manokana anao izay sy ny ankonanao amin'ity taona ity mba tena Andriamanitra hamagy anao amin'ny zava-tsoa maro ao anatin'ity taona 17 ity. Raha nanaraka ny fandarantsika farany ianao dia ny zavatra anankitelo lehibe izay no niresahako sy ny fampahaizako tamintsika izay fomba fanao ao anaty baiboly izay tokony ataontsika sy arahantsika rehefa miandoha ny taona tahaka izao raha tiantsika hanana fiainana tsara mandritra ny taona iray manontolo. Ny voalohany amin'izany dia ny fionana amin'Andriamanitra, ny faharoa dia ny fakana fahendrena avy amin'ny tompo ary ny fahatelo dia ny fanajanan'Andriamanitra amin'ny voaloham-bokatritsika. Amin'ny fiainana dia ny zavatra rehetra raha tiana ahomby dia mila ahorina amin'ny prinsipa anankiray mazava na hoe fomba fanao zavatra anankiray mazava. Hitanao Andriamanitra dia manana ny prinsipa na hoe ny fomba fanao rehefa manao zavatra ary ny olombelona ihany koa nataoko hoe izao tontolo izao dia manana ny prinsipany rehefa manao zavatra. Fa raha maniry ianao ny fitahin'Andriamanitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra iseho amin'ny fiainanao dia mila vony ianao hanaraka ny prinsipan'Andriamanitra. Jesosy dia laza ao Matteo 5:7 hoe katsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia hanampy anareo izany rehetra izany. Ndika hoe fahamarinana dia hoe ny fomba fanaovany zavatra izay ny lazaina amin'ny baiboly teny anglisy na hoe ny prinsipan'Andriamanitra izany. Ka raha tiantsika hanana fiainana tsara dia fotoana izao hiverenantsika mipetraka ao anatin'ny fomba fanaovan'Andriamanitra zavatra ahitantsika n'Andriamanitra hanao sy hanome ireo zavatra izay nampanantenany antsika. Marina loatra Bishop satria ny fomba arak'ilay nazavainao tao moa izany ny fomba fanaon'Andriamanitra zavatra dia tsy mitovy amin'ny fomba fanaony izao toa izao zavatra na ny olombelona zavatra. Ary raha maniry ianao tena hita zava-tsoa miavaka indrindra ao anatin'ity taona 17 ity dia fotoana izao tsy anteherana fotsiny amin'izay zavatra hay hatramin'izay fa tena hoe fianteherana tanteraka zato isan-jato amin'Andriamanitra sy amin'izay lazainy. Tena izany mihitsy satria ny tenin'Andriamanitra dia voalaza fa efa voazatoetra tamin'ny memy efa voazatoetra inimpito tahaka ny volamena. Ny tenin'Andriamanitra dia efa nampitoerin'Andriamanitra ho mandrakizay. Ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia lalàna io. Raha mitena hoe lalàna tsy miresaka didy folo na zavatra hafa fa lalàna mifehy ny fiainan'ny olombelona sy ny zavatra rehetra. Ka amin'ny fotoana ampiarinao ilay izy dia omeny anao izay vokatra lazaina. Ny lalàna tsy mba misafidy tavan'olona hoe na ny volon-koditr' na ny fianaran'ny olona na ny fiaviana olona fa hoe raha katoavinao izy dia miaro anao izy, raha dikainao izy dia mandrava anao izy. Dia tahaka izany ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana tsy fantatrao izy dia nefa dikainao na dia tsy amin'ny fahalalana azy dia manimba anao ilay izy. Izay mahatonga baiboly milaza hoe ringana ny olona no tsy fisian'ny fahalalana. Rehefa katoavinao indray izy ka ataonao hivelomanao izay lazainy dia manome anao vokatra izy ary tsy misafidy tavan'olona izy hoe na izy ianao na izy. Mahafinaritra be izay satria midika izany fa ny fiainana tsara izany dia tsy voatokana ho an'ny olona vitsy ihany fa ny olona rehetra afaka mahita fiainana tsara, afaka manana fiainana tena hoe tsy hoe voatokana eny normal ireny ohatran'izay satria izy koa efa ohatrohatr'izay ihany fa ny olona rehetra izany dia manana fahafahana hanana anjara ny rehetrarehetra hanana fiainana tsara. Dia mifamatotra tanteraka ny fahaizantsika manapa-kevitra na ny fahaizantsika mandray safidim-pontsika hoe hanaraka izay prinsipan'Andriamanitra izay ve ary ahita vokatra miainga amin'izay mazava ho azy sa hitohy foana amin'ilay fanaoko na fanaon'olona rehetra ihany. Raha mamakytsika ohatra ao amin'ny bokin'ny Genesis azafady ohabolona toko 4:10 ohabolona toko 4:10 ka ny andininy voalohany dia mampiseho izy ny mazava-dehibe ny fanarahantsika izay lazain'Andriamanitra na koa hoe ny prinsipan'Andriamanitra izany. Ohabolona toko 4:10 ka ny andininy voalohany dia izao lazainy hoy izy hoe ny vehivavy endry dia samy manao ny tranony fa ny adala kosa
dia mandrava ny tranony amin'ny tanany. Amin'ny baiboly tena anglisy izy dia tena mazava kokoa ny tiany lazaina. Hoy izy hoe the wise woman builds her house on the foundation of godly precept, and her household thrives. But the foolish one who lacks spiritual insight tears it down with her own hands by ignoring godly principles. Tena mahafonja be izany zavatra. Ozy izy hoe ny vehivavy endry dia manangana ny tranony eo amina fototra izay mifanaraka amin'ny fitsipik'Andriamanitra. Precept zany, precept. Ozy izy hoe ary ny tranony dia ambininy. Fa ny vehivavy adala kosa izay tsy manana fahatakarana ara-panahy, spiritual insight, tsy manana fahatakarana ara-panahy, dia mandrava le izy amin'ny tanana ozy izy amin'ny alalan'ny tsy fahalalany na koa hoe ny fignoreny, zany hoe tsy firarahiny na fodiny fanina ny principe an'Andriamanitra. Amin'ny fotoana zany hodinao fanina ny principe na ny fomba anaovan'Andriamanitra zavatra dia efa klasin'ny olona nandrava ny fiainanao ianao. Zay mahatonga azy hoe ny vehivavy endry no manangana ny tranony. Vehivavy moa dia oharina amin'ny fiangonana isika izany. Ny trano dia égal la fiainana. Dikan'izany tsy ny olona rehetra no mahay manangana ny fiainana fa ny olona endry. Inona natao hoe olona endry? Ny olona endry dia voalaza hoe le olona manangana ny tranony eo ambonin'ny fitsipik'Andriamanitra. Tonga amin'ny teny Jesosy hoe manorina ny fiainana eo ambony vatolampy dia le tenin'Andriamanitra. Fa amin'ny fotoana ignorenao le izy na hodinao fanina izay lazain'Andriamanitra dia tahaka ny vehivavy adala ozy izy izay nandrava ny trano tamin'ny tanany ihany. Izany hoe tsy voatery devoly nandrava ny fiainan'ilay olona, tsy voatery ny tsy fampim-bola, fa le olona ihany nandrava ny fiainany avy amin'ny tsy fanarahana na tsy firarahin-tsotro izao izay lazain'Andriamanitra. Mihitsy ny olona nefa bishop tahak'izay hoe mety tsonga saina angamba ny arak'le fanazavana teo hoe ianao ihany no mandrava ny tokantranonao, ianao ihany no mandrava ny asanao, ianao ihany nandrava ny famponao, amin'ny endrika hoe arak'le teny teo hoe tsy voatery fahavalo ety ivelany fa nole tsy fahaizana mipetraka na maromaro koa fanaovana tsinitsinina na tsy firarahina izay zavatra izay tenenin'Andriamanitra. Arak'le teny soratra masina le ohatra ny tenenin Jesosy mihitsy hoe mila mahay manorina ny fiainao izy eo ambony vatolampy satria le vatolampy dia tsina fa ny tenin'Andriamanitra. Ary misy ihany manorina ihany zany fa itsy manorina ny fiainany amin'ny tenin'Andriamanitra satria le trano eto zany dia mampiseho hoe fananganana fiainana, fananganana hoe fiainana mety hoe amin'ny endrika maro moa zany, fa misy nefa ny manorina ihany fa miainga amin'le ohatra nataon Jesosy mihitsy hoe eo ambony fasika. Ny fitaka amin'izy révérend dia izao, raha mandray le matitoko fafito izay lazain'i Jesosy tsika manangana trano dia samy mitsangana le trano, samy tena ny joalajoala ary eo mihitsy ny fandrika. Ny manangana trano nefa tsy ray andro sady tsy ray volana. Eny e, misy angambany traoko hoe trano falafakely vita herinandro na ohatr'izany. Fa raha tena hoe trano, le oharan'i Jesosy mantsy dia samy trano. Fa ndray fotsiny ny orina teo ambony fasika dia ndray ny orina teo ambony vatolampy. Le teo ambony vatolampy zany le miorina amin'ny précepte an'Andriamanitra, le principe an'Andriamanitra, le fitsipik'Andriamanitra, le tenin'Andriamanitra. Fa anankiray ny orina ambony fasika, zany hoe ny orina avy amina hevitra taingitaingana fotsiny na miorina ambony vola amina zavatra tsy maharitra zany. Dia misy olona be da be manangana ny fiainany avy amina zavatra tsy tsara. Tsy tanisale tsy tsara be da be ahako, fa misy ohatra hoe satria manam-bola dia za tsy maintsy tafita, na satria olona mianatra dia za tsy maintsy tafita, fa satria za fianakaviana mpanankarena dia za tsy maintsy tafita, satria za tsara tarehy dia za tsy maintsy tafita, satria za ohatra zao mana-talenta dia za tsy maintsy tafita. Amin'izany zavatra rehetrarehetra be da be zany, izay ohatrany hoe litsina ohatrany fasika ka be da be mihitsy ilay izy. Fa le vatolampy tsy be da be fa ray, fa le ohatrany fasika zany be da be ny azon'ny olona nanganona fiainana ary samy natsangana ange. Fa ity ny tantara, rehefa nandeha teny ny fotoana dia tonga amin'izay ny rivotra sy ny ranorana ary ny rika sy ny tafiotra ary samy nenjerana izy anankiroa. Zany hoe mitovy ny zavatra niatra taminy, fa la teo ambony vatolampy tsy rava, na dia mipohan'ny rika aza taty ambany, na dia nitsofo ny rivotra aza ny rindrina, na dia nifohany tadio aza ny tafo, tsy nenjera. Fa la teo ambony fasika nenjera. Dia zao ny tenin Jesosy ary loza ny fianjarana. Eo amin'izay elanelam-potoana le hoe matsangany zavatra ianao dia miandro ny fahatongavan'ny rivotra dia ohatrany samy mifampijery hoe samy mavita ange, samy manana ange. Fa amin'ny andro anankiray be da be nge tany am-pitan-dranomasina tamin'ireny hoe nitrangan'ny fisotongana-karena tampoka reny
tena lasa dala-peta be mihitsy ny olona tany Ukraine ohatra saotran'izany zay tena lasa tena hoe nidropitaly rava fiainana saotran'izany satria be da be no mitrosa tamin'ny banky hananganana an'ity naovana an'ity fa rava tao anaty fotoana fohy tena hoe tena savy natrany ny Amerikana aitsika zany mpanara-baovao maro amintsika dia korotana satria nieritreritra hoe ametraka le fiainana amin'ny karazan-javatra be da be ohatry ny fasika fa ry olona zay natoky an'Andriamanitra tsy rava tao anatin'ilay izy ka zay zavatra mila mahatonga sainantsika hoe raha mendony taona tena mila tsara ny safidinao aorinao amin'inona ny fiainanao zava-dehibe ny fototra tsinona indrindra moko ny olona tsy de tena miraharaha fototra fa mamaika anazy ny hoe io le trano io fa araka le teny soratra mahasanten'i Jesosy hoe tsy maintsy hoavy ny olana tsy maintsy hoavy ny tafiotra rehefa tsy voan'le ranorana ianao dia hitsoka indray eny amin'ny vatanao eny amin'le vatan'le trano io zany rehefa tsy voafoaka n'le rivotra indray ianao dia foany ety ambany zany hoe amin'ny karazany mihitsy ambony ambany ampovoany rehetrarehetra kanefa ny eo mazava-dehibe ny fahaizana manorina ny fiainana amin'izay lazain'Andriamanitra ka eo amin'izay indrindra ny resantsika hoe inona ary lazain'Andriamanitra rehefa mendo tahaka izao ny taona satria misy fomba fanao tsy maintsy atao isaky misy zavatra vaovao na zavatra vao manomboka ohatra ny olona zao rehefa manohy trano sasany miantso mpanompo sampy na mpanandro na pisikedy na mpijerikaratra sasandray miantso mpanompon'Andriamanitra sasandray sady tsy miantso andreny tsy miantso andreny fa dia tairo rangafa misy mivola dia fa Andriamanitra manana ny fomba fanaony manana ny fitsipika sy ny prinsipany ohatra ny ahoana zay zavatra zay ny tena ilantsika amin'izao fendohan'ny taona izao aza indrindra moa no efa nisany santiona araka ny tenao teny am-piandohana eo mazava-dehibe indrindrindrany ny fionana amin'Andriamanitra raha nijery manko sika ny soratra masina ohatra amin'ny teny boky ny Exodosy izy dia milaza amin'ny andro voalohany amin'ny volana voalohany dia atsangano izy ny tabernakely trano fionana zany hoe melohany zavatra rehetrarehetra satria izy miresaka eto hoe voalohany zany hoe melohany zavatra rehetrarehetra dia misy le tokony atao dia le tokony atao dia hoe ny fananganana toerana manao hoe tabernakely ny trano fionana zany hoe tena anisan'ray exigen'Andriamanitra amin'ny fotoana voalohany dia mila manangana fifandraisana fionana amin'Andriamanitra isika ary eo mazava-dehibe ny vavaka izany hoe mila melohany hiazakazahanao andeha trosa na hiazakazahanao amin'ny projet anao na hiazakazahanao amin'ilay olona le mety hoe nampanantena tamin'ny herintaona fanampy ianao melohany zavatra rehetrarehetra tokony atao dia mila mihazakazaka amin'Andriamanitra aloha ianao mitady fionana amin'Andriamanitra mila mifandray amin'Andriamanitra melohany toyany amin'ny rehetrarehetra ary eo m'important indrindra moa zany ny fanokanana fotoana tena hoe ivavany zany moa tsy milaza hoe misy amin'izay angambana kina moa fa tsy efa le fatao ihany ange isan'andro izay nge vavaka isan'andro aloha amin'ny sakafo mivavaka alohan'ny atoro mivavaka isan'andro aloha amin'ny asa dia mivavaka zavatra rehetra mivavaka mbola vavaka ina ihany dia davina akoatran'izay fa eto ny teboka dia hoe ny zava-dehibe ny fahaizanao tonga miohatra nataon'i Jesosy tamin'i Marta sy Maria ozy izy hoe ny tena tediavin'Andriamanitra dia ny ipetranao eo tongony fa andraindray be rehana marina ange fa hoe be dehibe ny zavatra atao isan'andro fa le tena tediavin'Andriamanitra eto dia hoe fahaizanao mipetraka le hoe mipetraka eo tongotry ny tompo manko dia mitaky fotoana le izy ny tena marina tsy ho an'ny olona maika lava ary tsy ho an'ny olona tsy manam-potoana fa ny olona zay tena vonona zay andraindray moa misy hoe tena andraindray misy sakrifisina fotoana zany le izy ny tena marina zay tsy maintsy atao ary ahafahana mba mitady an'Andriamanitra anatin'ny vavaka ozy le ten'Andriamanitra hoe atsangano ny tabernakely ny tranolay fionana fanaony Mosesy ozy izy ny Exode 4:3 ny manangana tranolay fionana ka zay te hitady an' Jehovah dia makeo amin'le toerana io zany hoe izy tsy ny teny hoe amboary fa atsangano dikan'izay zany tena misy zavatra mila averina atsangana sany tsy midika hoe ratsy ny fiainam-pananao tamin'ny herintaona nefa ianao efa nanao izay mety tsara fa eto nge misy teboka mila avitsika matoa ny taona ny feran'Andriamanitra hoe manomboka eto dia tapitra eto dia midika zany na dia efa nanana projet tamin'ny herintaona izy nao sy tamin'ny roa taona ary tia ny fahatelo taona na ny faharoa taona andehanany projet anao matoa ny ferana hoe zao andro ihany 700 andro na 200 andro ny taona anankiray dia misy dikany zany satria ny taona dia milaza vaniny saison ny zavatra anankiray
vanimpotoana tsy resaka fotsiny hoe saison efabolona soatra zany fa matoa misy cycle ohatran'izay le izy dia midiky zany fa rehefa tapitra zay fotoan'izay dia tokony zavatra vaovao misy raiky olona kely mitrapetraka mila mijery kely dia mila mieritrehitra hanatsarana sy hananganana zavatra tsara kokoa fa tsy Andriamanitra tsy nanao hoe nanomboka tao amin'ny l'an 0 tsisy hoe 11 fa andro 0 dia nitoy foana tsy faty andro 4000 tsika zao dia hoe mila zaozao andro tsika zao dia tsisy farany mihitsy fa nataony misy farany le taona dia dikan'izay misy fetombohana ka na dia mitoy aza amin'ny projet anao azadino fa fetombohana vaovao tsika zao dia eo no moa izy Andriamanitra hoe manangana ianao dikan'izay eny an-dalana eny misy taonao mila miverina mipetraka kely hoe atony tokony amboariko izy zany zao ny tokony atao azao ny fotoana mety amin'izany dia nasiana ataontsika dia hoe manangana tranolay fionana iny hoe le tsy tranolay fotsiny fa tranolay fionana zany hoe natao hoe miona amin'Andriamanitra dia tsy mivavaka foana ianao rery no miteny eo nonaona manarina mandra-parivon'ny andro fa raha maka fionana ianao amina olona anankiray mety ohatra hoe tsy haiko dokotera io na tsy haiko orinasa anankiray na ohatra na rendez-vous zany fionana dia midiky zany fa tsy ianao rery ny teny eo fa mifampiresaka ny atao ao ka raha miteny Andriamanitra hoe tranolay fionana dia midiky zany fa ianao mila miresaka aminy ary izy mila miresaka aminao tonga amin'izay voalaza ny baiboly hoe avy fandahatra isika dia alaharo ny tenao mba ho hita zay mamarina anao ka eo indrindra amin'izao fiandohan'ny taona zao no hoe nanokana fotoantsika amin'ny fiangonana saina zao isakariva talata rabilaka misy amin'ny dimy sasany iny Tanjombatonay talata rabi sy ny zoma amin'ny 12 sasany talata sy ny zoma dia larobe amin'ny 2 sasany zay fotoana tena hoe ivavahana akana hevitra avy amin'Andriamanitra fahendrena avy amin'Andriamanitra fotoana ionana amin'ny tompo mandritra ny 120 andro eo zany hoe 3 semaines eo zany dia manana fotoana miafaka tsika amin'izao fiandohan'ny taona zao inona le izy fotoana fionana amin'ny tompo ivavahana sy antainan'ny tompo andraisana révélation mikasika ny tokantrano mikasika ny fanompoana mikasika ny fahasalamana mikasika ny asa sy ny fiarahanao amin'Andriamanitra mila averina amin'ny laona zany mila restaurer zany mila atsangana zany mila vaozina zany mila maka révélation ianao anatin'izany ia dika zay fa manasanao manokana izay mba ahafahanao indrindrindrany amakivaky an'ity taona ity 7 amin'ny endrika vaovao zany mazava azy satria araka fanazavana teo tokony zava-baovao zany hitranga amin'ity 7 ity fa tsy afaka ny tamin'ny ataony ihany no copie-coller amin'ity 7 ity ary eo mazava-dehibe nanasanay anao tongava ao anatin'izay fitombavaka rehetrarehetra zay ahafahanao mahazo fionana amin'Andriamanitra zany hoe tsy hoe araka le teny teo hoe mitanisa fotsiny olana ianao dia mitanisa ny projet anao fa indrindrindrany ahafahanao koa mandray le avy amin'Andriamanitra ahafahanao mandroso misy mamokatra amin'ity taona ity ka zay indrindra no antony hoe misy antony faharoa ny resantsika taminy averintsika hoe rehefa tonga ny fiandohan'ny taona dia mila maka fahendrena ianao araky ny oabolona toko fahavalo ny 2 sy 3 hoy izy hoe izy nahary ho fiandohan'ny alehany izy ho resahany io tsy inona fa ny fahendrena izy hoe voalohany tamin'ny asa rehetra talohana hariny zavatra rehetra dia zaho izy no nahariny dikan'izay zany melohana anao valanitra sy ny tany na dia miteny azy amin'ny baiboly hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany dia mbola nisy voalohany talohan'ilay voalohany dia le fahendrena ka ianao raha nangan-javatra amin'ity taona ity mila fahendrena ianao fahendrena no ananganana trano moa zay ny vehivavy endry dia manangana ny tranony eo ambony ny principe an'Andriamanitra ny fitsipika Andriamanitra dikazay eo ny ilanao amin'izay inona ary le izy ohatra ny ahoana le tian'Andriamanitra atao eo ny ilanao mamaky baiboly eo ny ilanao mamaky boky eo ny ilanao mientoroteny zao ny fotoana ilanao mamonjy tompom-vavaha maka révélation mila zavatra précis ianao amin'ity taona ity fa tsy zavatra vague be fotsiny anao iny ohatra ny ivarotra akanjo akanjo iny dia tsy aloha voatra ny za zao mba vikatsany fa tena mila mipetraka anao mivavaka maka zavatra précis amin'Andriamanitra hoe anao iny ohatra ny anomboka zava-baovao hoe inona le atao hoe mivola misy fa le atao mihitsy zao ohatra ny mieritreritra ho any Chine dia avy eo dia aninona any dia tsy aloha fa mba ho any kely dia anytany andry zalahy ary nareo zao mieritreritra anao iny ohatra ny eritreritra anao fiangonana zany hoe le olona zany mieritreritra fotsiny teanao zava-baovao hoe vaovao ny taony fa ny anton'le fionana dia zavatra précis matoa ianao maka rendez-vous dia tsy resaka zavatra 20 ianao fa misy zavatra 2 na 3 tena mazava ary zay ny anton'le hoe maka fahendrena
eo ny ilanao mamaky boky mamaky baiboly mazava ho azy mianotory teny dia précision le izy inona le teny ilainao dia faritsy tsara ny boky tena hovidinao sovakinao dia jerevy tsara anaty baiboly inona ny tenao ianao tsy havita apokalypsy genesisy ka hatramin'ny apokalypsy ao anaty fotoana fohy izany fa tsy maintsy fantatra hoe anao inona eo ny ilanao concordance dia mipetraka araka teny révérend teo hoe zavatra rain'olona endrasana aminao dia nifidy ny anjara tsara tahaka nataony Maria dia mipetraka eo a-tongotr'Andriamanitra mianatra meno tompo tompo teny amiko ianao meo zavatra ato anatin'ity aiza ny tena lakunako inona ny tena ho ataoko fa tsy zavatra vagy be fotsiny ianao hoe dia taona fitahina ho aty tahina amin'iny dia amin'ny zava-drehetra dia tahina fiainana rehetra amin'ny fahasalamany na hoe taona iny ty taona fanasitranana iny rehetrarehetra tsy zany fotsiny ka tena mila zavatra précis itsika eo anatren'Andriamanitra indrindra amin'izao fiandohany taona izao ia dia izy moa araka ny teny izay mihitsy hoe mialohan'ny zavatra rehetra ary ny zavatra mahafinaritra dia baiboly manko miteny ao boky Isaia hoe rehefa miara ny Jehovah ianao dia mandroso elo izy elatra ny akaranao tahaka ny voromahery hiazakazika ianao fa tsy reraka andeha ianao fa tsy ho sasana dikan'izany le zavatra izay azonao aty am-piandohan'ity ny hamaritra ny korsanao rehetra mandritra ny taona ahafahanao manidina ambony ahafahanao mifonsa amin'ny zavatra anankiray ka tsy mety ho reraka na hoe sanatria ny tena andalana iny ho raraka satria vizany vozy izy hoe androso hery izy tsy ho reraka fa araka le ten'Andriamanitra teo hoe anana ny elatra ny voromahery ary mino zay fa amaritra zavatra ngeza be satria zay zavatra ataonao ity am-piandohan'ity dia amaritra zavatra maro amin'ny toy antonanao ray manontolo tsika moa anatin'izay bishop dia manana fotoana lehibe ihany koa miavaka izay fotoana izay miavaka amin'ny fiandohan'ny volana février izay ho avy izao izay tiana hanomanana sady satria ao anatin'ny fotoana lehibe io izay karakaraina izay misokatra ho andrehetra mazava ho azy dia misy ilay fotoana lehibe izay antsoina hoe vavaka sy tsodrano izay anisan'ray fotoana lehibe izay ahafahantsika rehetra ihany koa mandray teny fitahiana avy amin'Andriamanitra izay entsika mamakivaky indrindra miresaka ny toana ity tsika ary mino fa tsy tonga nytonanao pokaty ny taona ty 2017 tia fa mba hisy zavatra mamaritra ngeza be izay tsy vokatra ny fikasana fotsiny fa faniriana fa misy le zavatra tokony atao sy tokony fantatra ary tokony ho raisinao mba ahafahanao mahita an'izay zava-tsoa lehibe izay Andriamanitra nanangan-javatra dia tamin'ny teny nananganany azy ny genesisy ny fiainana na hoe ny fiandohan'ny fiainana dia teny tamin'ny voalohany teny izany hoe inexista voalohany indrindra dia ny teny Andriamanitra sy ny teny dia ray ihany raha ho any an-danitsika ny androany ahitan'i Jesosy ny anariny amin'izay andray dia voalaza amin'ny bokin'ny apokalypsy fa tsy Jesosy tsony ny antsoina azy fa le tenin'Andriamanitra teny ny fiainana dia atsangana amin'ny teny ahorina amin'ny teny azonina amin'ny teny asandratra amin'ny teny sitranina amin'ny teny ovaina amin'ny teny ny teny no zava-dehibe indrindra amin'ny fiainana ka amin'ny 1er février io dia isy mpanompon'Andriamanitra ho avy maro nasainay hivavaka ao anao etsy amin'ny palais des sports Mahamasina amin'ny fotoana ohatra ny tamin'ny herintaona misy miditra amin'ny ray dia misy miditra amin'ny telo ny loha hevitra dia tsotra be fotsiny vavaka sy tsodrano io zany dia fotoana ny vavaka sy tsodrano ivavahana ao antsika rehetra sy itsofana rano antsika rehetrarehetra inona ny mazava-dehibe tsika malagasy dia mahalala an'izany fa ny tsodrano dia zava-mahery matonga tolo tafateny an'izany dia tsy resaka conclusion na hoe avy mba mena tsodrano kely fa tena par expérience mihitsy ny voan'le teny hoe ny tsodrano dia zava-mahery satria zany tena misy zavatra le teny tsy hita maso fa ny fetraikany tena hita maso io nge ohatran'izany ny teniteny ianao tsy hita maso hoe aiza zany teny zany fa ny ateraka iny tena azonao tsapahitanana eo no mazava-dehibe ny fandraisantsika teny avy amina olona zay nosoran'Andriamanitra nomen'Andriamanitra fahasoavana sy fahefana anonona teny ilaza teny hapety ny fiainanao anozona zay zavatra ratsy ary tsodrano amin'ny zavatra tsara amoaka teny ahasoa ny fiainanao ka zany dia zao dia ho maro sady ny fandaharam-potoananao satria azo antoka fa hisy zavatra be dehibe izay korinan'Andriamanitra amin'ny alalan'izay tsodrano raisinao izay ao anatin'ny fotoana palais des sports io amin'ny voalohany moa zany volana febroary ho avy izao izany tongava satria azo antoka fa tsy ho anenenanao ny fahatongavanao fotoana satria arak'le tenitenen'ny bishop teo hoe mety tsy hitanao angamba le teny fa ny fetraikany iny
oray sy ny tananao ary mivadika profo azy tsapaitanana vetrany ka manasanao zay ho avy amin'ny 1er février avy zao tsy am palais des sports misy miditra amiray mirava amin'ny telo na tonga izy de hoe misy olona mipetraka lavitra be de raha voataraiky izy mody dia tsy mahita taxi be de misy miditra amin'ny telo de mirava amin'ny dimy ny antony le fidirana anankiroa de satria tsy omby le fidirana anankiray tsy ampy be da be mbola te ho avy dia manasa antsika ho avy amin'izany Andro-pamarana dia manasanao zay amin'ny alahady zao etsy fiangonana chaîne eny Tanjombato sy etsy am'raiky Satsiry tsy andona lakely irisaky tsika mikasika inona ny atao rehefa mindony taona ary ny ivavaka ao anao zay ity taona ity ho an'ny fiangonana chaîne dia taona ny fahazavana fanasitranana ary taona fitoriny zany hoe fotoana zay anomezan'Andriamanitra antsika fahazavana sy fanasitranana mba ilazantsika ny atsaran'Andriamanitra any amin'ny olona rehetrarehetra ka amin'ny alahady ariva zao indrindraindrindra dia izy vavaka ao amin'ny marary na iza na izy be da be ny vavahana omaly tao amin'raiky Satsiry sy tany Tanjombato sy ny fiangonana chaîne maro be ny olona sitrana teno eo misy ny olona narary ny cancer misy olona narenina misy olona zay tsy afaka nihetsika ny tanany misy olona zay mangididy tsy agijanona misy olona tsy mahita tory vavovavahana teno eo de niala le aretina andobe de tonga de te atory be amin'izay ho azy be da be ny olona ny sitran'Andriamanitra ka amin'ny alahady ariva izy vavaka ao amin'ny marary zay anasana tsika rehetra manana aretina fa taona ny fanasitranany ity ary tsy ny ara-batana ihany fa milafiny zay mety marary anao hanasitrana anao Andriamanitra eny ary fa dia zay moa ngamba ny fandarantsika androany satria tapitra ny fandarantsika fa dia mametraka veloma mahafinaritra anao sady zay ary manantena ahitanao amin'ireo fotoana rehetrarehetra izay efa nolazaina teto amin'ny fandarana izany manao velomanao zay mivady samy ny tomba fahasoavana veloma tompoko